dia aoka ny teninao ho fanafana ho an'ny tsirairay avy. Aoka ny teninao ho fanasitranana ny tsirairay avy sy ho fanasitranana ny taranaka ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia Nazareta, androany ary aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Tsy fihetrana hoe afaka mazoto ianao ianao. Tapany fahatelo-tsika androany momba ny fanafana amin'ny tafika manokana ao anatin'ny saina. Anisan'ny toerana anankiray na teritoara anankiray izay tena tafiany fahavalo manokana amin'ny zanak'olombelona ny saina. Zao zavatra mahagaga. Rehefa mahita olona lasa daly ianao dia tsy lasa hoe intelligent be ilay olona. Hoe lasa daly fa ahoana gaga amintsika reo. Hoe tena le adala ony rehefa nidina ny fanaratsy dia le adala ony lasa nahita ny fanafodiny corona. Mino fa tsy mbola nahita olona hoe arakaraka ny nahadalana azy na pahay azy ianao. Mahagaga satria manino anisan'ny toerana anankiray tafiny fahavalo manokana amin'ny zanak'olombelona ny saina. Raha mamakytsika Genesis 1:5-20 rehefa nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia hoy izy hoe andesika morona olona takatsika tahaka ny endritsika araka ny tarentsika alaoka izy ary nijaka amin'ny hazan-drano sy amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny amin'ny tany rehetra sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ny zavatra marina dia zao rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia namorona olona anjaka. Izany hoe olona anapaka, olona andamina, ampirindra ny zavatra rehetra. Ny fampirindrana ny zavatra rehetra tsy napetraka Andriamanitra tamin'ny tanana fa napetraka Andriamanitra tamin'ny saina. Nomeny fahindrena, nomeny fahalalana. Dia nahagaga le olona tao Genesareta indray lasa daly manakorotana manodidina azy rehetra. Hoy isika raha namakitsika ny Isaia 1:5 hoe ary ny fanahin'i Jehova hitoetra eo aminy dia ny fanahy fahindrena sy ny fahazavantsainy, ny fanahy fanoloran-tsaina sy ny fahirezana, ny fanahy fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Dia hoy isika hoe ny fanahy zany matoa fanahy manolo-tsaina dia dikan'izany ny fanahy zany mavita miteny ao anatin'ny saina. Rehefa miteny ny fanahy dia reny saina. Dia rehefa ny fanahy masina dia fanahy manazava saina. Ho hitantsika amin'ny herinany io sady ametra-tanana manokana, isy etsika ara-panahy manokana ho ataontsika amin'ny lohantsika tsiraray avy amin'ny herinany eo. Fahazavantsaina, fahindrena, fahalalana. Izany hoe fanahy zany efa niraisitsika hoe ny fanahy dia miasa manokana amin'ny saina. Ahoana ny alalana hoe misy ataka spirituel zany saiko zany. Misy ataka ao anatin'ny fisainako ao. Raha manaky ianao any amin'ny boky Romaina dia milaza manokana Paoly hoe androdana ireo zavatra rehetra izay natsangana ao anatin'ny fisainana ka mahatonga antsika hahalala amin'izay ny tena fanarinana marina ao amin'i Kristy. Na hoe hahalala antsika, mahatonga antsika hafantatra ireo réalité sy ireo vérité en Christ. Mialohan'ny tena halalako ny zavatra ao miaraka amin'Andriamanitra zany, misy zavatra namboleny fahavalo, misy fanafiana nataony fahavalo ao anatin'ny saina izay mila rodana. Ahoana ny alalanao ary? Efa niresaka tsika momba ny
rehefa mifanaratsy manafika amin'ny fisainana. Resaka koa tsika momana rehefa mifanamaloto no manafika amin'ny fisainana. Itseriteboka maromaro tsika ary. Afaka mandray noty ianao dia rehefa mahita reto ianao dia fantatrao. Anisan'ny sinina anankiray tonga dia ho ataoko angaikaikana ry satria mandeha ny fotoanatsika. Amin'izay miditra moavaovao dia miresaka fo indray tsika. Manasitrana fo. Zavatra ataon'ny fahavalo manasana vavy dia izao, ny olona te hatory lava amin'ny andro atoandro. Aza mijery eo akaikinao hoe tamin'izany magaga. Ny olona baiboly mampianatra hoe ny alina natao atoriana. Fa ny olona takeny fahavalo dia izao, amin'ny alina izy tsy avelany matory, fa amin'ny atoandro izy ohatry ny olona te hatory lava zany. Gaga ianao, ary zany zavatra mahagaga anay rehefa mahita olona misy devolotra dia ohatry ny hafahafa. Ohatry ny olona rendremana zany foana. Ny antony dia tahaka hoe anestesie ny ao anatin'ny saina. Miaraka amin'io zavatra io dia zao zavatra miaraka amin'izy io. Rehefa atakesany olona anankiray dia bilatsaka tapaka ny fahaizana. Maninona? Olona tsy naninona izao. Olona miasa tsara. Tapaka eo miaraka tanana mantany no velona avy any izy. Ohatry ny olona te hatory dia olona tsy mahavita miasa tsony. Ianao efa nahita olona ohatr'izany? Tsangamo tananao hoe tena tafiany fahavalo tao anatin'ny saina. Olona normalna, olona mahay be izao, tapaka eo lasa latsaka tanteraka. Latsaka tanteraka izy any ampiasana. Gaga ny lehibe. Za zao vao tserinandro koa zay no misy mitondra olona teo amiko. Manina hoa izy io? Dia jekeko le rahalahy eo kaiky mivala dia nondrika ohatr'izao. Fa manina hoa izy io? Dia nantany ohatr'izao foana ve izy hatramin'izay. Fa lehilahy taloha izy olona tena niasa tsara, anisan'ny mahay tany anatin'ny fiasana an-tany. Fa ny alonan'ny olona dia tapaka eo miramina. Miraikitra tanteraka izy. Manao ianao dia tapaka eo. Misy fotoana izy ohatran'ny normal zany. Izy anaranao, ianana, fitoana ianao, anana, taonako, ezanao hoe izy dia akaikinao ty mivadika eo. Tapaka eo. Rehefa atao ny IRM, atao ny scanner, tsisy ninina ao anatin'ny saina. Tsisy ninina, tsisy disercose. Atao ny electroencéphalogramme, tsisy olana ao anatin'ny saina. Tsisy olana. Gaga ny olona fa manino ny tena marina attaque spirituelle izy. Takoana ny fahavalo lohany. Zay koa malala ankizy tahaka izany. Ankizy mahay be tany am-pianarana. Amin'ny fotoana tsy takatra izay amin'ny fotoana tsy eritreretinao tapaka tonga dia milatsaka be ny fahaizana. Fa maninona ka mba tsy tamin'ny andro kosa abangaba paster androninona. Zavatra anankiray mitranga matetika amin'ny olona zay manana olana amin'ny attaque spirituelle io dia zao. Le zanakao mianatra normal mandritra ny taona rehetra fa rehefa akaiky ny examen dia milatsaka. Raha exercice tsotra ny ampianarany hoaniny lany manta. Atao mahay izy fa vao akaiky examen dia ohatry misy zavatra manjoa azy attaque spirituelle. Raha zanakao manao an'izany mila délivreny. Mila délivreny ary za tena mananatra anao aza velan'ny olona rehetra na betakolaka ary zanakao aza vela safosafon'ny olona rehetra. Ahoana tsara
misy tanan'olona hafahafa hoe takolaka le zanaka botabotatsakiny ka izy madika zavatra zay eo zany e azan'ny olona rehetra no vera mikidikitika ny zanaka ao fa misy am'ireny mapita zavatra ratsy mamaitra ny sain'le zanaka ao efa hitako zany hoe zaza tsy nahay nininona tany am-pianarana tsy nahay farany foana ny mpampianatra azy dia efa kivy mihitsy hoe ty zazy ty ngana dia ataontsika migodobony nefa zaza mbola kely tonga raha tsy ambony reny dia hoy izy io pastera ty mba tsofo rano fa misy problema mihitsy nantaniko ianao koa nga tsy nahay nininona tany am-pianarana nahay ao izy izy ka nahay a akso dia midadany kosa raha nahay koa midadany ka zao kosa anao hoe raha ianao sy mivadinao tsy Einstein dia aza mieritreritra hiteraka Einstein ao a fa na izany azy aza hoentina mbavaka io mba hiatsara manenina dia neniko ambavaka le zaza vahaty le zaza amin'ny anaran'ny Jesosy fa dia nitsofoko rano examen manaraka voalohan'le zaza anankitelo voalohan'le zaza anankitelo satria manino ngalasana-bavy eo ao anatiny tontolona saina io dia tontolo anankiray tena tafiny fahavata tenaka izy magaga misy olona normalna be zao izy fa rehefa isehoan'ny mason'olona izy tapika eo misy trou de mémoire mba raisoantsaina neka za mitoroteny zao misy trou de mémoire oka inona moa tsy manonona amin'ny fiainanao tsy isy amin'ny fiainanao izy trou de mémoire zany tsony anao fantaranakao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta ny tena marina ny zavatra lazain'olo hoe trou de mémoire dia fahavalo misakana ny firindra ny hevitra magaga misafatra anatin'ny sainao tadidinao dia hitenanao dia misy olona kely miteny anakay dia vao mitodika anao dia adino nakaiza taona izy inona moa inao kona ny ka tapahanao le hevitra zahagaga be miresaka amin'iny manomboka zavatra izy dia miteny tapika tonga le zanakay reny maneligelina anazy eo dia mitegesaka aloana izy dia voalasika eo dia mamerina frazy izy teo amin'ilay faranana raha ny akamaroan'ny olona zao dia tsy maintsy hiteny tena rasasika koa tsy tadidiko tso tena ko teny manomboka ny voany tonompo misy zavatra mirindra manokana ao anatin'ny sainao ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.